Tataraiko anareo fa tena nafinahitra be ny asa nataonay tany Ambatondrazaka eto Moramanga zany zay zao a. De zao tazatsika zao lalana makaty Ambatondrazaka malama misosa tsara. Rerareraka kely zay de naroson'ny tompotrano a inomby sy anana am'le mapody aina tsara mihitsy. Ndao am'izay tsika tonga eto am'le toerana eto zany ny anaovana an'le korana. Ry madame Lalaina mianakavy tsara reza amin'ny fandraisana anay izany a. Mahafinaritra ne reto olona reto e. Tena makasitraka azy ireo indrindra fa de eto zany no totorepika sy toratsofo. Tamin'ity fotoana ity moa zany de hoe alora ngalo asiana bapamba kely fa fetina atao de ndao nge akafisika e. Sitrakareo de hoarositsika izy a anao ny kabary fanokafana izao lanona mpianakaviana iratsika menakady izao araba tomboky vavy na ny kely na ndehibe mba ho tahin'Andriamanitra sy mantsa. Toy izao ny sakafo a novokena amin'ny tapiavanana enomby sy akoho gasy ao tsara mihitsy. Manomboka eto amin'izay raikitra ny findrafonao malagasy a ny balina be tsy akijanona tena mahafinaritra. De tena makasitraka rery madame Lalaina fa tena nafinaritra ny fety a. Fahatsiarovana mahafinaritra hariva moa ny andro a. De nody amin'izay izahay a. Nody am-pilaminana tena tsara miverina. Misaotra ny vahoaka n'Ambatondrazaka rehetra niaran'ny korana de aza misalasala koa isika mifandray tompoko.